MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Niakatra roa alina ariary indray ankehitriny ny kilao ny hena. Ny hena ny omby tonga eny amin'ireo toerana famonoana omby vokatry ny tsify sy ny taratasy mivoaka any amin'ny faritra. Amin'izao fotoana izao, samy tsy manao sininy fiva avokoa ny veterinera, ny zandary ary ny délégué. Olona 5 eo no manaraka fitsaboana momba ny Covid-19 eny amin'ny hôpitaly be any Morondava amin'izao fotoana izao. Fanapa-kevitry ny CRCO ana toerana ny nanakatonana ireo sekoly miisa 2 izay nahitana tranga isorohana ny mety ho fiparitany valanaretina. Tsy misy ny fanaraha-maso ny lanjan'ireo fiara vaventy mivezivezy amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fikatonan'ireo toeram-pandanjana fiara vaventy noho ny fitokonana ataon'ireo mpandrarany station de pesage izay mitaky ny tambokaraman'izy ireo tato anatin'ny volana maro. Nisavorivory ny fokon'olona tao amin'ny Fokotany Andrevo distrikan'ny Toliara Faharoa nanomboka ny sabotsy lasa teo noho ny fampirorohana natao nandian'olona tsy mankasitraka ny fanitarana ny toeram-pitrandrahana sy fiompiana Concombre de Mer ataon'ny orinasa mpitrandraka any an-toerana. Samborin'izy ireo ny Fokotany any an-toerana ka niara ny fitsaram-bahoaka. Ary farany tavaverina eto ambonin'ny tany ilay astronaute français Thomas Pesquet sy ny namany telo rehefa niaina enim-bolana teny amin'ny habakabaka tao amin'ny station spatiale internationale. Ny andindindreo avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavany tsy dia tokantrano amin'ny ity talata alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia niakatra 2 ariary indray ny kilao ny hena raha ny fanadadiana natao ny hena ny omby tonga any amin'ireo abattoir vokatry ny tsify sy ny taratasy ny voaka any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Samy tsy manao sy ny fiba avokoa ny veterinera ny zandary ary ny délégué ny larana efsa. Antony maro mahatonga ny kilaon'ny enomby hiakatra 2 ariary amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana natao. Voalohany, ny hena ny omby niakatra eto Antananarivo vokatry ny tsy famoahana fiba na ny fiche individuelle des bovins. Efa nanomboka ny 27 oktobra lasa teo no tsy nanao sony izany ireo veterinera, teo ihany koa ireo zandary. Nambaran'ireo mpandrarany omby fa niakatra ny vidin'ny omby any amin'ny fakanazy. Manararoatra ireo olona manana taratasy mampiakatra ny vidin'ny omby. Vaovao zany ny vidin'ny omby any an-tsena amin'izao ny farany ambany eo amin'ny ray hetsy ray tapitrisa na 2 hetsy ray tapitrisa hatreo ny farany ambany amin'izao. Zay le prix ny mahizy zay. Ny matavy amin'izao tafiakatra any misy 2 tapitrisa, 8 hetsy ray tapitrisa, 7 hetsy, 5 hetsy ny farany ambany amin'ny matavy ny vidin'ny omby ray any amin'izao. Eo amin'ny 9 hetsy ray tapitrisa ny tena hoe tena maximum. Izy misy délégué miasa dia misy délégué tsy miasa. Dia izay mahazo taratasy ihany zany no mahazo mivarotra. Dia iny indraindray ny manararoatra hoe tsisy ny omby dia bekary ny vidin'ny omby. Misy hatrany hoy ireo mpandrarany krizy amin'ny resaka omby rehefa vanim-potoana tahaka izao. Saingy hita amin'ity taona ity nidangana ny vidin'ny hena. Ho an'ity toerana famonoana omby iray aty Anosizato ity. Nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra izy ireo no nielanelana ny fahatongavan'ny omby teny amin'izy ireo.
tsy mahafeno camion iray itsony ihany koa fa tsy maintsy mitambatra amin'ny olona hafa izy ireo rehefa mampiakatra omby. Tapabolana zany zao dia efa tsisy omby zay dia ao anatin'ny tapabolana zay zany tsy miasa dia ny olona miasa ato raha ny ato amin'ny amiko manokana zao dia efa mahatratrana amin'ny 20 any zay miasa ato. Zany tena hoe misy crise foana rehefa ohatr'izao no ny antony hoe ao anatin'ny fotoana fambolena dia tsy mamoaka omby zany ny any ambanivohitra amin'izao fotoana izao nefa lasa tafakatra be mividy lena noho ny problème ara-taratasy satria ny fanjakana tompoko tsy mamoaka taratasy dia misy nefany misy mamoaka dia ireo mamoaka ireo nefa mivitsy dia izay mahatonga lena miakatra be mihitsy. Tena fatiantoka be ho anay zany satria izay mivarotra mitrosa amin'izao dia na hiandry trosa eto raha tsisy mpanatitra trosa fa mandeha makany amin'ireny abattoir misy omby ireny ny client dia lasa fatiantoka be fiantraikana aty aminay tanteraka koa zany ilay izy. Ho an'ny toerana famonoana omby eny Ampasika, ny aina ihany koa fa ny isan'ny omby tonga eny amin'izy ireo 3 andro ao anatin'ny herinandro iray izy ireo no tsy misy omby vonono. Misy taratasy ara-dalàna ihany manana an'ilay fiba zay no afaka miakatra aty ary tonga aty izy mbola visy anjeren'ny tokony gendarme ny dokotera tsy maintsy tonga eo ny gendarme nijery azy tonga eo ny dokotera nijery azy 3 andro tsy misy dia misy indray andro dia miandry indray vao misy ohatran'izay. Arakaraka ny tsena rehefa izao zao hoe tsy misy daholo ny fahatra manontolo ny akamaroan'ny fahatra zany dia mahafata ray camion anao eo amin'ny 26 eo 25 eo izay ny ray andro. Ny toerana tsy mivaroka ena mikatona mihitsy ny akamaroan'ny mpivaroka ena dia ohatran'izany koa na ity ampamongady aty dia misy no tsy manana, misy raha herinandro mahery tsy manana mihitsy herinandro. Mbola hiakatra io vidikena io fa raha toa ka tsy miova ny toedrarà, hiakatra hatrany izany raha toa ka tsy misy ny fijerena akaiky sy fanolorana vahaolana ataon'ny fanjakana hoy ireo mpandrarà. Ho sarotra ihany koa ny fampiakarana omby eto Antananarivo raha toa ka tsy misy ny taratasy. Mahakasika ny resaka omby izay hatrany dia aretina coccidiose no voalaza fa mahazo ireo omby vavy be ny ronono ao Antsirabe amin'izao fotoana izao saika tsy mbola azo ahilika ny mety ho fisian'ny valinaretina izay nentin' ireo omby izay nafarana hoy ny dokotera mpitsabo biby any toerana ilarina izao. Nanomboka ny tapaky ny volana oktobra lasa teo no nahitana tranga aretin'omby tao Antsirabe. Ireo omby vavy be ronono any amin'ny faritra Vakinankaratra no voakasika betsaka amin'izany. Aretina tsy mbola nitranga tany amin'ny faritra iny izao mitranga izao raha ny fanazavana ireo mponina sy tompon'andraikitra any an-toerana. 720 ngany ny ompiompy fa tsy mbola nahita aretina ohatr'izay ngay tsy mbola nisedra aretina ohatr'izay fa ny omby mba marary dia hoe marary zany ohatra hoy ity dia zay dia afaka dia mba hoe savona dia afaka fa izay tsy mbola nisedra an'izay ngay dia mafimafy anay satria ny omby tonga dia mivalagna be any omby ray tena hoe vasy elitanay dia nefa mandrak'izao izy zao sy afaka nagnome ronono koa azon'izay mivalakibo zay fa ny sisa aloha mba tafarina sikelikely. Raha ny fanazavana ireo dokotera mpitsabo nanao fanadihadiana tany an-toerana, aretina coccidiose no mahazo ny omby vavy any Antsirabe. Dia rehefa nanao fanadihadiana ifotony moa ny tenanay dia namaly ny tompon'andraikitra hoe coccidiose ilay aretina. Fahitana azy nefa raha ny tenanay manokana dia mahatsikaritra fa saola misy fifandraisany amin'ilay ombina ampidirina zay avy any Frantsa le omby ka misy ny aretina atao hoe BVD na bovine viral disease natao hoe maladie de muqueuse ka io aretina mora mianaka sady aretina misy otrika aretina atao hoe pestivirus ka raha izay ny zavatra amseo dia miantso zay ny tompon'andraikitra mahefa indrindrindrina fa ny fobe ny sambarara fahasalamany biby andrainy andraikitra tanefy azy aingana mba izaha saola io aretina io no mitongo miseho ao Antsirabe
ka miatsoeko zay fitondram-panjakana mba anampy an'ny service io amin'ilay fitiliana satria tsy moramora ny fahazahoana réactif de laboratoire de diagnostic raha ohatra ka zay marina no miseho. Misy fiatraikany ara-toekarena ny aretina mahazo ny omby any an-toerana raha ny fitarainana voaray antony tsy misy ronono ireo omby marary ireo. Ny mikasika an'ilay aretina manokana dia aretina ampahazoan'ny omby indrindra fa ny mivavy dia mety hiteraka tsy fahavanonana n'ilay mitondra, mety hovotsitra ilay janany. Raha ohatra ka tena manjaika tena mahery mety hamono an'ilay reny omby, ary zay tonga dia lasa fahavoazana ara-toekarena avy hatrany fahavoazana azo, ary mety simba ilay famokarana ronono raha zay no mizavatra miseho. Raha omby manome eo amin'ny 10 maraina miteranao dia lasa 2 litatra monja nomeny amin'ny maraina. Raha mitery zany anao amin'ny hariva dia tapa-litatra, zany hoe 2 sy tapany zany nomen'ny omby ray mitery eo amin'ny 20 litatra mahery zany isan'andro. Amin'ny faritra nisy anay aloha tsy dia mbola nisy fa ny faritra ivelany lavidavitra. Eny efa nisy party zany efa nahenona io misy maty le omby. Ny fanazavan'ireo mpitsabo tsy misy ahina amin'ny fahasalaman'ny olona izao aretina izao raha toa ka masaka tsara ny hena rehefa andrahoana. Zay mahakasika ny aretin'ny biby fa ho ny aretin'ny olombelona kosa indray dia olona 5 no voamarina fa mitondra ny tsimika aretina Covid-19 no manaraka fitsaboana amin'ny hôpitaly ben'ny Morondava amin'izao fotoana izao. Fanapa-kevitry ny CRC any an-toerana nanakatona ireo sekoly miisa 2 izay nahitana tranga. Ny alarana efa ahitana trangana coronavirus indray ny any Morondava faritra Menabe amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra tamin'ny alalan'ny cas contact no nisian'ireo tranga vaovao ireo araka ny fanazavana azo avy any an-toerana. Misy 5 ireo manaraka fitsaboana eo anivon'ny hôpitaly ben'ny Morondava fa mbola misy kosa ireo izay karohina fa ahina ho mitondra ny tsimokaretana. Sekoly miisa 2 ihany koa no voaterina katona noho ny fahitana trangana Covid-19 araka ny fanapahan-kevitra no raisana mba hisoroana no mety ho fiparitahan'ny valanaretana. Tsy dia manao akory fa ny situation Covid-19 zao efa mihena aho. Ka io moa lafa misy ahitana zay zany manana ny ministera anay rehefa misy eto dia ahitana mpianatokoa dia zay mba hitandrovana an'le fiparitahany an'le sekoly ray amanontolo sy ny mpianatra ray amanontolo ao dia efa akaton'izy zay. Zay no système nanaovanay azy. Raha ohatra ka mijery an'le zavatra tokony ho vitanao ankizy ireo tsika dia ataoko hoe eo amin'ny 10 ngamba zao no sy afavela zay mbola tadiavinareo, mbola tsaboina. Mitsaboina dia zay zany mitsaboina mbola misy tadiavina fa zay zany mitsaboina aty zay. Eo amin'ny 10 eo. Mikatona mandritra ny 12 andro ireo sekoly ireo araka ny fepetra no raisy ny manam-pahefana tany an-toerana. Ampitanteraka ankilan'ny fanafody eo am-pelatanana entina hitsaboana ireo marary. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia manamafy ny fanentanana ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga ny tompona anaiky. Mahakasika ny fanarana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fiverenan'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 an-toerana. Eo ihany koa ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny. Fanampanazavana. Raha ny atotanisa aloha zany dia tsy misy atreto aloha zany no hoe fanahina amin'ny eto Analamanga amin'izay resaka Covid-19 zay. Atreto aloha andro maromaro zay herinandro maromaro dia tsy dia nahitana an'izay olona mitondra tsimokaretina zay itsika. Fa nefa kosa raha misy izay olona mitondra tsimokaretina Covid-19 zay zany hoe voatily fa mitondra tsimokaretina dia efa paikady efa mipetraka iny ny tracing contact zay atao ombenombeny zany alehany an-trano izy mena fanafody ary entanina mba hanao confinement an-tenany. Miaro antsika ny vaksiny, miaro antsika amin'ny tranga fahasarotana, fa kosa tsy miaro antsika tsy hovoan'ny Covid-19. Noho izany mbola mitoetra zany hatreto na vita vaksiny ary ianao dia ny fanajana amin'ny fepetra sakana rehetrarehetra tsy hifindrany, tsy hivezivezen'ny tsimokaretina dia fanasana tanana, ny fanajana ny elanelana ary fanaovana aro vavahorina. Lafa mavahafa kosa indray tena nangataka fionana tamin'ny ministry ny asa favety ireo orinasa mpanao lalana tsy mbola narainy volana tamin'ny ety androany ety. Tsy afaka nandray azy ireo ny ministra fa solotena no nitafa tamin'izy ireo. Taorian'izay naneho ny tsy fahafampony
ireo solon-tenan'ny orinasa mpanao lalana fanadinga itao Andriatsilavo. Nangataka fiaonana tamin'ny ministry ny asa vaventy ireo orinasa mpanao lalana androany. Tsy afa-po izahay hoy izy ireo, tsy afaka nandray ny ministra tompon'andraikitra. Voalaza aloha fa tsy teto izy tamin'ny maraina kanefa dia raha tamin'ny fipetrahana ety efa tonga ministra fa miandro audience zany tsy hoe raha androany zany dia tokony raha pitsangama ianao vao raisy le ministra zay zany le izy aloha tsy eto dia mitoy foana le sitina ary vao mankeo amafisiny ely satria na ny antony arirariran zareo zay amin'ny fitakinan'le zoana ely mitaky ely satria asa efa tamin'ny heritaona vo aso eny efa vita atsamin'izay lefa tsisy paiement le zay entreprise efa tena tsy manana tsony zany zay eto manana eo anatsian'izay zavatra misy zay. Ara-dalàna ary vita hatramin'ny farany ny asa rehetra nampanaovina anay hoy ireto solotena ny orinasa ireto nanamafy ary efa nisy fitsirihana natao momba izany. Matoa zay samy joro mitaky an'le vola ty ministera zany mahita ohatrany hoe alainareo sary misy mpanao gazety ohatran' zao ny anay tena vita ara-dalàna tsara le asa ary le asa tokony isa zay fictif zay tokony zay ny tsy pay eny raha lalàna zany tokony hoe zay azy manao asako totoa normalement tokony tsy miana vola fa matoa zay nijoro atao hatramin'izao efa nanomboka tamin'ny mois de mars anie zay no nitaky an'io nandeha pary étape le izy moa mandeha pary lettre natao tamin'izany fotoana zany fa tamin'ny mois d'octobre zay vao nanao le site iny satria fatako ohatsy le izy atao taratasy tsisy valiny makary tsisy valiny miandro ohatry zao ampioanina amin'izao nareo juska hatramin'izao. Ia mafy kokoa ny fitakina manomboka izao hoy izy ireo ary tsy hijanona raha tsy voalohany vola. Ny mahagaga iray taona mahery aty aoriana tsy mbola nisy fandoavana ny vola izay voalazan'ny ministra tompon'andraikitra fa misy. Le ministra ny maly safako maly na tamin'ny media iny nanazava mihitsy hoe misy ny vola manina raha misy ny vola manina raha payenao ary le entreprise navita le asa tsara zany toko teneniny eto fa zay tsy navita olona zay fa hoe taterao le mbola tsy navita toy izy le asa fa avy le asan'olona ary veny fa asy tamin'ny heritaona no vitanay ny asanay. Raha ny loharanom-baovao azo efa iroso amin'ny fandoavana ny vola ny tompon'andraikitra ka orinasa mpanao lalana manodidina ny 70 avy amin'ny faritra 12 amin'ireo orinasa mpanao lalana misy 300 manao ny fitakina no isitraka izany. Atreto anefa tsy fantatra ny daty handoavana ny vola ho an'ireo orinasa manodidina ny 70 ireo. Tsy fantatra ihany koa ny antony ny safidianana handoavana ny volan'izy ireo raha toka samy mitaky avokoa ireo orinasa tsy nahazo ny volany rehetra. Endrika famonoanafo sy fampisaram-bazana ireo mpanao fitakiny zao raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Takin'izy ireo manoloan'izany ny handoavana miaraka ny volan'ireo orinasa manodidina ny 300 izay samy efa navita ny asany avokoa araky ny voalaza fa misy ny vola. Tsy misy kosa hatreto ny fanaramaso ny lanjan'ireo fiara vaventy mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Anton'izany moa ny fitokonana izay ataon'ny mpandrarany station de pesage izay mitaky ny tampotampoka-raman'izy ireo Abraham Randriamanana. Mandalo, miserina fotsiny any ankehitriny ireo fiara vaventy manoloana ireo station de pesage amin'ireo lalam-pirenena. Tsy misy ny fandanjana azy ireo, vokatry ny fitokonana tanterahan'ireo mpandraran'ny station de pesage. Ho any etsy Ambohimalaza, nanomboka ny 17 ny volana oktobra lasa teo ny tsy nahitana fiara vaventy ny lanja intsony teny an-toerana raha ny fanazavana. Tsy fantatra araka izany ny fioaran'ny vesatreta nataon'ireo fiara vaventy mampiasa ny lalam-pirenena ankehitriny. Tsy mandalo anina mihitsy zay zao, tsy mandalo pesage mihitsy zany satria efa tsisy labareny zareo fa fahatarako anazy le hoe tsy voalo eo amin'ny 7 mois eo no karaman'ny ireo mpiandraikitra n'le amin'ny balance zany dia tsy mety tsy avela mandalo eo tsony zany ianao raha tsy voapaheny ny karama tsy avela miditra ao na tamatavy na nanomboka tapabolana zay satria tao après zay efa name ohatrany 48 heures dia nanomboka ny tapabolana iny zay nanomboka herinandro iny izy zany tsisy mihitsy zany zisitra moramanga brika velona tsisy tsony. Malalaka araka izany ny fahafahan'ireo fiara vaventy manao ny lanja mihoatra amin'ireo lalam-pirenena manoloana ny tsy fisian'ny fanaraha-maso. Iny aloha zany miankina an'le patron sy ny chauffeur samy tsirairay avy iny arakaraka ny patron mamena azy
dia izay izy vao mahafaka manao alalana manao amin'izy hoe mpitombo iny tsy azo mafa tsy misy balansy tsy maintsy manao mihoatra ihany izy satria tsy mahaleo sara ny vitinao izy ny fiteneny. Vokatry ny sakana na ny blocage eo amin'ny fort routier amin'izao fotoana no miteraka olana maro ankehitriny. Ankoatra ireo orinasa mpanao lalana, tafiditra ho isan'ireo tsy mahazo ny volany ihany koa ny any amin'ny station de pesage. Raha mikatso anefa ny station de pesage, samy anao izay tiany ireo mpamily amin'ny lanjan'ny entana mivezivezy. Iena ihany koa ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandanjana ireo fiara vaventy na ilay antsoina hoe penalité ho an'izay tsy manara-dalàna rehetra. Ankoatra ireo, aina hitombo ny fahampitehan'ireo lalam-pirenena eo anatrehan'ny fikatonan'ireo station de pesage noho ny tsy fandoavana ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'izy ireo. Antom-pisian'ireo station de pesage na ny fandanjana ireo fiara vaventy mampiasa ny lalam-pirenena tsy haivina ny fisorohana ny fahasimban'ny lalana ateraky ny vesatra mihoatra ataon'ireo mpitatitra. Ho any amin'ny faritra kosa indray isika dia misedra olana ara-tsakafo goavana ny 520 isanjaton'ny mponina ao anatin'ny distrikan'ny Betroka ankehitriny. Nanamafy izany solombavam-bahoaka avy any an-toerana mitaky ny tena anaovan'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehanany sosialim-bahoaka araka izany ny tenany. Yves Richard. Mitondra faisana manoloana ny tsy fampina ara-tsakafo avokoa ny mponina anatin'ireo komuna 820 amin'ny 220 anatin'ny distrikany Betroka. Ny mponina anatin'ireo komuna 4 iasan'ny fandarana asan'ny PAM na ny programme alimentaire mondial ihany araka izany no azo lazaina ho voaro. Ankoatra ny tsy fanjarian-tsakafo isan'ambaratonga ny mihamahazovana ny an-toerana. Maro ny aretina terak'izay raha nitatitra ny solombavam-bahoaka. 85% le olo amin'ny Betroka zany no sahirana 22 commune ke Betroka zany 4 commune mahazo PAM sorana ny Europa PAM zavatra fa 18 commune amin'izao isika amin'ny teny zao zany izy nao manga vokatra ny manga fa tsy mamporana dia io ho an'le olo amin'izao zany andrahoan'le olona dia miteraka fiavaratefoy dia resaka fivalanandra indrindra ny mpianatra zay zany mahatonga koe mba atao malakilaky ny cantine scolaire raha hanao inareo satria ny olo mpianatra reo zao mizaly maro ny zaza marariky mivalan-dra tratry ny finanana manga mata amin'izao fotoana zao manga samporana isan-karazany eo atao amin'ny sakafo ny hoanin'olo hay olo anao an'izany nefa malagasy manahaky ny malagasy Antananarivo eto malagasy manahaky ny malagasy any Atsimo any koa ny olo ao Betroka eto. Mavesatra ny fiatraikany io amin'ny lafiny fahasalamana sy ny maha-olona raha nitatitra ny solombavam-bahoaka hatrany. Mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro. Mitaky ny anaova ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny teboka mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka araka izany ny solombavam-bahoaka androany, indrindra ny vahaolana maharitra manoloana ny lafiny ara-tsakafo. Zay sy mandany resaka foto-drafitrasa sy mandany zany zay ikeny sara eo aminay fa raha aminay Betroka zany sy laharam-pahamehana zay resaka foto-drafitrasa fa misy foto-drafitrasa ilaina malaky sana amin'ny hoe fanaovana barasy ohatra ka tenendimanitra resaka masombolo resaka kadin'olo dia resaka sakafo le sakafo moa zany izinao sy dia mety sakafo zazay matetetika fa sy maharitra zavatra fiangatanay amin'izao zany dia hoe sakafo hoaninay androany eky no problemenay zao mandrisy ny telo volana satria mizaly le olona ny Betroka ka manao antsoavy zahay amin'le fidonana mahefa mba tokony hijery ao ambisiky Betroka satria velo fanambola velo zany nipirona Betroka amin'ny resaka tiara-sakafo ty. Manaitra ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny fanatsarana ny maha-olona sy ny sosialim-bahoaka indrindra ho an'ny mponina any amin'ny tapany atsimo nosy hatrany araka izany ny solombavam-bahoaka. Mandritra ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020. Fanafody fitaovana ilaina amin'ny fahasalamana PPN sakafo entona fandrehitra sy ny maro hafa saika nahitana fiakaram-bidy avokoa ny entana amidy rehetra manerana nosy tsy tato anatin'ny volana vitsy izay. Miantso ny andraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana izany ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa miantarandriana eo. Enina faingo 300 sonotry ny vidim-piainana ny septambra 2024 araka ny tana avoaka ny Instat. Fanafody na fitaovana ilaina amin'ny fahasalamana no mitana laharana voalohany niakatra vidy indrindra izay mahatratra 7,800. Manaraka azy nahitana fiakarana 7,800 ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ary 800 ny fiakarany vidin'ny sakafo sy zava-pisotro tsy misy alkaola. Tsy ireo ihany saika niakatra avokoa ny entam-barotra rehetra tato anatin'ny volana maro. Isan'izany entona fandrikitra izay tsy mbola nisy vidinany hatreto. Prix any teo le nanomboka tamin'ny 1er octobre foana zao mbola prix miatratra amin'izao. Ny 9 kg 60 500 dimanjato sy enina dia ny 12 kg 4,7 alina. Nanomboka tamin'ny 1er octobre ny gaz niakatra teto aminay dia mbola tsy nidina mihitsy izy hatramin'izao.
mbola tsisy tatitra aloha avy any ambony aloha hatreto naketo aminay hoe midina fa io foana aloha hatreto. Miainga amin'ny fanjakana no ahafahana mandrindra sy mameno fiakaran'ny vidim-piainana io, isorohana ny mety ho fisiana fanararaotana samihafa raha ny fanazavana. Ny antsony tokony hanamafisana ny fandraisana andraikitra manoloana izany ireo mpiaro-ny izy mpanjifa. Miakatra daholo zao ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Resaka vidina fanaovana trano, io ndesanareo tamiko teo, tsy mitsaha miakatra marehitra arivo. Eo andavanga zao dia nisy olona nitarina taminay mpanjifa. Androany maraina hono izy mividy fitaovana anankiray ataontsika hoe 20 ny vidiny. Tsisy herinandro izy miverina makao dia lasa 50. Dia hoe ka niakatra daholo ny vidiny entana nefa ozy dia stoko ny tao ihany ny avoakany. Dia lazainy fa niakatra ny vidiny entana tsy mbola nanafatra dia mampiakatra ny tsisy contrôle, tsisy ninona. Dia mpanjifa ny gaz zao dia hoe menimeny hoe tony lazaina fa ampidinina fa tsy nidina indray dia izy. Raha midina kely fotsiny. Zay rehetrarehetra zany resahana daholo hoe nitaraina ny olona. Izy ary nitarainana, tsy maintsy mifanjakana ny nitarainana sy ny fanjakana no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Dia aminy ianao no mitaraina hoe jereo kely ty. Ny fanjakana no fampiresaka hoe zao no atao mba hisy ny maromaro iresana ka hatonga n'le zavatra rehetrarehetra mba hasoa hatsara ny fiainan'le mpanjifa. Miaino hoe ny fanjakana sa tsy miaino. Sarotra amiko aloha niteny miaino hoe sa tsy miaino fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mipetraka ny amin'ny hoe matoa zany mbola zao le zavatra misy dia tsy dia miaino zany ny fanjakana. Fa tokony hiaino io zany mba ifampiresahana ndreo mba hiaino. Tokony isy ihany koa ny fifanatoana ny mpisehatra ahafahana mijery vahaolana maharitra raha ny fanazavana trany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia feno 100 taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika la vache qui rit. Isan'ny hetsika nanamariana izany fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fambolekazo. Teo ihany koa ny fizarana hafaliana teny amin'ny ankamaso fanadina. Feno 100 taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika français la vache qui rit izay noforon'ny Léon Bell ny taona 2019 tany Jura France. Firenena maherin'ny 300 no ahitana azy io amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Madagasikara. Ny orinasa Somadis na Société Malgache de Distribution no mpanjinjara ny la vache qui rit eto antsika. Ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ireo hetsika nanamarika ny fahazatoanan'le la vache qui rit teto Madagasikara. Tanàna iray miala 80 km ny renivohitra antsoina hoe Atolo-Janahary ao Ankazobe izay sahany ny fikambanana Akamaso tarihan'ny Mopera Pedro no nanaovana fambolena zanakazo frêne sy acacia miisa 500 Zao moa dia ho mariky ny fandraisana anjara la vache qui rit eo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay iarahanay amin'ny fikambanana Akamaso sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Zany moa zany dia nataonay isaorana ihany koa ireo mpanjifa izay niaraka tamin'ny la vache qui rit nandritra n'izay fotoana naharitra izay. Ny ministeran'ny tontolo iainana no nanome mamaim-poana ireo zanakazo any la vache qui rit izay namboly izany niaraka tamin'ireo mpianatra miisa 500 avy ao Atolo-Janahary. Satria tsara ny nome dia nisy ihany koa ny fiarahana ny faly sy fihinanana la vache qui rit ary fiarahana ny sakafo. Tonga ny zara hafaliana teny amin'ny foibe ny fikambanana Akamaso teny Andralanitra ihany koa ny solontenan'ny la vache qui rit. Tamin'ny alalan'ny fanolorana la vache qui rit miisa 100 baoritra no nanaovana izany. Naneho ny fihetseham-pony manoloana izany i Mopera Pedro. Karazana famporisena ho anay zany sady fankairezana ho anay matoa orinasa manankaza manana voninahitra toy izao ary efa mankalaza 100 taona dia ity fikambanana Akamaso ity no fidina. Mifanody tsara amin'ny finiavan'ny fanjakana malagasy amin'ny herinan'ny Madagasikara ho nosy maitso ny fambolekazo niarahan'ny la vache qui rit tamin'ny fikambanana Akamaso izay modely amin'ny fivoarana ara-tsosialy eto Madagasikara. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny 100 taona manaraka izao fihetsika izao. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra asika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy.
feno zato taona katroka amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny marque français la vache qui rit izay noforony Léon Bell ny taona raiky amby roapolo sy sivanjato sy arivo tany Jura France. Firenena maherin'ny telopolo amby zato no ahitana azy io amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Madagasikara. Ny orinasa Somadis na Société Malgache de Distribution no mpanjinjara ny la vache qui rit eto antsika. Ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ireo hetsika nanamarika ny fahazaton-taonan'le la vache qui rit teto Madagasikara. Tanàna iray miala 80 kilometatra ny renivohitra antsoina hoe Atolo-Janahary ao Ankazobe izay sahaniny ny fikambanana Akamaso tarihan'ny Mopera Pedro no nanaovana fambolena zanakazo frêne sy acacia miisa 510. Zao moa dia ho mariky ny fandraisana anjaran'ny la vache qui rit eo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay iarahanay amin'ny fikambanana Akamasoa sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Zany moa zany dia nataonay isorana ihany koa ireo mpanjifa izay niaraka tamin'ny la vache qui rit nandritra n'izay fotoana naharitra izay. Ny ministeran'ny tontolo iainana no nanome mamaim-pona ireo zanakazo any la vache qui rit izay namboly izany niaraka tamin'ireo mpianatra miisa 500 avy ao Atolo-Janahary. Satria tsara ny nome dia nisy ihany koa ny fiarahana ny faly sy fihinanana la vache qui rit ary fiarahana ny sakafo. Tonga nizara afaliana teny amin'ny foibe ny fikambanana Akamaso teny Andralanitra ihany koa nisy olo tenany la vache qui rit. Tamin'ny alalan'ny fanolorana la vache qui rit miisa 100 baoritra no nanaovana izany. Naneho ny fihetseham-pony manoloana izany i Mopera Pedro. Karazana famporisena ho anay zany sady fankairezana ho anay matoa orinasa manan-kaza manana voninahitra toy izao ary efa mankalaza 100 taona dia ity fikambanana Akamaso ity no fidina. Mifanody tsara amin'ny finiavan'ny fanjakana malagasy amin'ny herinan'ny Madagasikara ho nosy maitso ny fambolekazo niarahany la vache qui rit tamin'ny fikambanana Akamaso izay modely amin'ny fivoarana ara-tsosialy eto Madagasikara. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny 100 taona manaraka izao fihetsika izao. La vache qui rit. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement. Appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Réduction jusqu'à moins 45% des taux d'intérêt et 0 arrière sur les frais d'études de tous les crédits chez Baobab Banque Madagascar. Pour le fonctionnement et la réalisation de vos projets, profitez de nombreux avantages. Tous les secteurs d'activité sont concernés, le transport, la santé, les salariés, l'éducation, le commerce et bien plus. Boostez vos ressources, rendez-vous dans nos agences et disposez rapidement de votre argent. Baobab Banque Madagascar, banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny foto-drafitr'asa. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio, kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany.
Tatoerana ialana sasatra ho an'ny fetin'ny krismasy ny farantaona ve ianao? Te hitsidika ny Madagasikara amin'ny vidiny mirary. Ny ministera fizahantany sy ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany dia manome fotoanantsika rehetra ny 12 sy 12 ary 13 novambra 2024 eny amin'ny zardana n'Antaninarenina mandritra ny hetsika tsena be ny fizahantany andiany faefatra. Tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinanana sy ireo ofisy paritry ny fizahantany. Andao anoana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara. Tsy misy vididirana. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Mety an-tapafaroan'ny vaovao isika. Tao amin'ny faritra Vakinankaratra no natanterahana ny atrikasa mahakasika ny fitatiavana vahaolana ho an'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo vondrom-bahoaka paritra eny fotony. Tafiditra ao anatin'izany ny ben'ny tanàna sy ireo gouvernorat isam-paritra fanadina. Teto amin'ny renivohitra Vakinankaratra no nanatanterahana ny atrikasa izay mikarakara ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nanomboka ny alatsinainy fahavalo ny volana novambra ary ny farana ny fahasivy ny volana novambra 2024 izany amin'ny alalan'ny tetikasa PAPSP na projet d'appui à la performance du secteur public no nentina nampifondrona ireo ben'ny tanàna sy gouvernora rehetra manerana Madagasikara niarahana tamin'ireo ministera isan-tsokajiny. Anisan'ny lohahevitra ny voaboasina nandritra izao atrikasa izao ny fandraisana andraikitra ny vondrom-bahoaka paritra tsinjaram-pahefana eny fotony. Tonga taty atoerana nanokatra ny atrikasa tamin'ny fomba ofisialy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Tsay Christian. Nambarany tamin'ny lahateny izay nataony fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fandaminana sy ny fandridrana ny asam-panjakana ka ilaina ny fifampiresahana amin'ny alalany izao atrikasa izao. Matsapa isika fa mitady tsy andeha amin'ny tokony ho izy ny fandaminana any amin'ny asam-panjakana. Ary tena mampalahelo dia zao tsy manao ny asa ny mipotengitry ny resako dia iza no ompana, iza no omena tsiny ny fitondrana bibika ary iza omena tsiny ny ministre, iza omena tsiny ny gouvernora sisa. Zany no mahatonga antsika ary matetika ny reny lehibe ny sampatra reny koa indraindray dia tsy manaraka ny toromarika omen'ny ministera ary tsy manita ihany koa ny asa izay sahanina eo amin'ny laharam-pahamena aty amin'ny ifotony. Fanatsarana ny fomba fiasa ary fametrahana amin'ny toeran'ireo vondrom-bahoaka paritra eny fotony ny tanjon'ny atrikasa raha nambaran'ny ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Inona ny olana tena mianjady, inona ny fahasahiranana miseho ary ny mandrakariva dia misy aza ny tsy fitovinana fijery, ny tsy fitovinana hevitra. Ny hevitra samy manana ny azy ary matetika samy mahita hoe eto amin'ity toerana misy anay ity zao ny tena fomba sy fiasa mety. Kanefa indraindray mifanipaka ireny fomba fiasa ireny, indraindray tsy mifankahazo ny hevitra dia tsotra fotsiny andao ikao-doha fa ny hevitra ny maro mahatakadavitra. Araka izany dia nahitana gouvernoura 320 ary ben'ny tanàna 377 avy amin'ireo commune ambonivohitra sy ambanivohitra sokajy voalohany sy faharoa no nanatrika izao fampivondronana izay natao teto Antsirabe izao. Azo fampifanana maimam-poana avy amin'ny fitoeram-pampianarana ambony tsy miankina iray ny misehatra amin'ny fizahantany ao anatin'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Ifantoka betsaka amin'ny fitantanana ny fampifanana indrindra taorian'ny Covid-19 Everechar. Tombanana ny taona 420 amby 2020 vao hivenina amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara.
taorian'ny krizy ara-pahasalamana natiraky ny covid-19 raha ho andreo mpikambana manodidina ny 300 eo anivon'ny forme na ny fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Maro amin'ny mpandrarano mbola anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Antony hitondrana ivitoeram-pampiofanana ambony ray ny tantsorony mahakasika ny fampiofanana ny mpandrara mivondrona anatin'izay. Comment on va remettre les offres? Ahoana ny hamaritana ny tolotra hifanaraka amin'ny zavamisy manoloana ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany? Ahoana ny anetsehana ny ekipa sy ny mpiantsehatra rehetra? Ahoana ny hisorohana ny fikatsohan'ny sehatra tampoka toy ireny, indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsaina ho an'ny mpandrara sy ny mpiara-miombon'antoka? Tranga izay hita tao anatin'ny rotaona nisian'ny covid-19 ho jerena anatin'ny fampiofana ihany koa avy eo ny mahakasika ny famaritana ny saran'ny tolotra isan-tsokajiny sy ny fomba fisarihana indray ny mpanjifa hanantona toeram-pisakafoana na efitrano fandraisam-bahiny iray. Faire en sorte que l'établissement également puisse bien accueillir ce client. Tafiditra anatin'ny teboka fahadimy voarakitra anatin'ny tondrotra amin'ny ministera ny fizahantany ny fanamafisana ny trakefa sy ny fahaiza-manao ny mpisehatra isana ambaratongany. Anambetsaka amin'ny fanarenana ny sehatra taorian'ny rotoana ny katsony fizahantany ihany koa ny fampiofanana. Ho ministra tompon'andraikitra Androany. Zavatra tena ilaina mihitsy zany satria efa krizy efa rotaona latsaka ny ainana dia ahoana ny hoe azahoantsika indray mampafantatra ny tolotra izay omentsika, ahoana no azahoantsika mobiliser andray andreo mpiara-miasa rehetra zay rehetra zany azo atao mba azahoana zany anaovana ny relance ny activité andreo opérateur ireo. Dia tsy vitan'izay fa nanontany ihany koa zay ny OSCM zany hoe dia hoe mba ahasokafana ve izy dia tsy ny salasala mihitsy moa zareo nanokatra andritra izay isorana ny zareo manokana satria izay le fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miaka izay dia tena ilaina mihitsy miaraka amin'ny ministera azahoana mahatratra ny tanjona izay fantatsika moa zany ny aproboban'ny fizahantany. Mananika ny 50 ny mpandrara amin'ny sehatry ny fizahantany mpikambana anatin'ny forme nanamafy ny fahavononany andray anjara amin'ny fampiofanana hatreto. Anomboka ny 29 volana ary hatra 9 andro ny fampiofanana izay atao eny Ampasanimalo. Raha ny fanazavana hatrany hosokafana amin'ny mpisehatra ivelan'ny fikambanana ihany koa ny fampiofanana aorian'izay. Nanaitra ny fitondram-panjakana ny fifindronan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny tokony hanajana ny voalazany lalàna momba ny teti-bolonam-panjakana ho an'ny taona 2024 tamin'ity androany ity. Tompona peraka ara-potoana izany raha ny fanazavana azo Henri Florian. Namboaka fanambarana iraisana mahakasika ny fahatsarany fotoana amin'ny fametrahana ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Ny fivondronan'ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity. Ny firaisamonim-pirenena izay misehatra eo anivon'ny fampanajana ny tany tan-dalàna sy ny fangaraharaha ny fitantanam-bolam-panjakana dia mitaky ny famoahana malaky ny anto-kevitra mahakasika ny volavolan-dalàna ifeny ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona manaraka izay. Mampatsiahy ihany koa izy ireo fa fifanakalozana sy fifampidiniana iarahany mpitsehatra rehetra no tena zava-dehibe hoentina manatsara ny ady hevitra ka mba ny teti-bola hamaly ny filan'ny olo-pirenena marina no olanina sy ho ampiarina ka hiseny fampandrosoana aradrariny sy mirindra. Tokony ho apetraka ara-potoana ny PLF na ny projet de loi de finance mba hahafahan'ny firaisamonim-pirenena indrindra fa ireo soloava-bahoaka mandinika an-tsakany sy andavany mahakasika ity teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity. Lavomavao hafa kosa indray dia niakatra hatrany amin'ny 50 isan-jato ankehitriny ny vidin'ny piesy ny fiara eny an-tsena eny raha nambaran'ireo mpivarotra. Anton'izany moa ny fiakaran'ny vidiny any ivelany ihany. Eo ihany koa ny aba izay tsy maintsy aloha. Manoloana izany dia nanambarany ampiakatra saran-dalana ireo mpitatitra. Abraham Raniamanana. Manodidina ny 50 isan-jato ankehitriny ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fanolo, fikozana ny fiara raha nambaran'ireo mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana. Isan'izany ny pneu, ny plaquette sy ny maro hafa. Plaquette zao ny singan'ny ray amin'ny ilan'ny ray iny zany 75 zao izy 150 ny ray. Ny relais zao taloha 40 000 zao efa 150 relais ana jiro, ventilateur, moteur tena tadiavin'olona fa tena tsisy mihitsy.
presque daholo mihitsy miakatra daholo e tsy ny pièce rehetrarehetra plaquette filtre disque miakatra daholo zany tena misy tena tonga hatrany amin'ny 50% mihitsy satria ohatra zao tsika resaka momba ny pneu fotsiny raha mividy pneu anao taloha 1 million de francs zao efa 1 million 500 000 francs. Ny tsy fisian'ny entana vaovao na ireo arrivage ny apotony, ny fiakaran'ny abaloha eny anivon'ny fahadiseranana ary ny fiatraikan'ny valina aretina no nahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fikojanana fiara tato anatin'ny 2 volana raha ny fanazavana. Confinement ity dia hatramin'izao mbola tsisy anona mihitsy mbola tsisy entana mihitsy izay niakatra mihitsy moa le any amin'ny port any koa tena niakatra mihitsy ny vidin'ny ihany hoe 100 zao tamin'ny ohatra hoe tamin'ny herintaona efa 200 izy amin'izao 200 millions ka. Ny antony zany ny tena goavana zao dia amin'le fret le fret niakatra hatrany amina 400%. Ny taxe isan-karazany ny any ivelany koa misy fiakarana kely ny vidiny dia normal le izy miakatra tsy maintsy miakatra koa le izy tonga aty amintsika. Avy any Eropa sy Chine amin'ny ankapobeny ireo fitaovana fikojanana fiara afarana ho an'i Madagasikara. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovana fanolo an'ny fiara ireo, namoaka fanambarana na amin'ny fampiakarana ny tsarandalina ireo mpitatitra mampitony eto an-drenivohitra miazo an'ny Vatomandry, Ilaka ary Manoro. Fiakarana izay manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ampitahina ny tsarandalina teo aloha. Miteraka faty antoka ho an'ny asa fitaterana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fanolo an'ireo fiara izay simba noho ny faharatsian'ny lalana raha nambaran'ireo mpitatitra. Ratsy tena ratsy lalana ka lavadavaka. Vatomandry makeo manotro 85 km atao adiny 5. Raha 85 km zany tokony adiny 2 zany raha mitoko. Vidina pièce miakatra, tena farany miakatra mihitsy. Na eo azy izany, ilaina ny marimaritra iraisana amin'ny fampiakarana ny sarandalina ho an'ireo mpandeha ho fifampitsinjovana raha ny fanazavana. Raha ny any raha miakatra izy fa kely izy fa raha hoe ohatra hoe 100 000 ny frein Vatomandry na 80 000 ka ton fois 2 zay ny problème ave. Afa kely foana le différence ali. Tsy aivina, ny 12 ny volana novambra izao no ampiarina ny fampiakarana ny sarandalina ho an'ireo mpitatitra miazo an'ny Vatomandry, Ilaka ary Manoro. Ankoatra izay, isy ny fampiakarana ny sarandalina ho an'ny zotra rezionaly manerana ny Nosy, raha ny fanambarana iraisana nataon'ireo fikambanana kooperativa rezionaly. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia averina amin'ity taona ity ny visite de conformité amin'ireo fiara mpitatitra olona eto Antananarivo. Nisy ny fionana teo amin'ny commune Antananarivo sy ireo vondron'ny kooperativa rehetra sy ny UCTU. Miantarandriana Amafisina ny fanatsarana ny fitaterana amin'ny alalan'ny taxi be eto Antananarivo renivohitra. Ho averina ny visite de conformité amin'ny taxi be araka ny fangatahan'ireo kooperativa. Ireo tsikelikely amin'ny fanatanterahana izany ny mpisehatra. Androany, nisy ny fionana tamin'ny commune sy ny kooperativa rehetra, ny FMA sy ny UCTU. Maro no ilaina hajaina amin'ny alalan'ny visite de conformité ity. Dia izay fepetra rehetra ahafahana miarina ny olona aloha voalohany dia izay no isan'ny takiana voalohany. Tafiditra ao anatin'izay fepetra izay ohatra ny resaka hisatra. Na izany zany satria fiara mpitatitra olona ihany koa ilay izy itsika efa nandray an'ilay loko isaky ny ligne ozy izy tsika ny zotran-dalana dia iny koa zany ho jerena manaraka tsara ny loko araka ny zotran-dalana avea ny fiara mpitatitra tsy maintsy asiana fandaminana izay. Eo ihany koa ho jerena ao anatin'ny visite de conformité io ny fanafody, famendrahana fanafody ao anatin'ny fiara fitaterana. Itsekilan'izay, nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fanajany taxi be ireo fepetra samihafa. Tafiditra ao anatin'izay ny fandraisana olona eny am-pandehanana na mbola tsy tafiditra tsara ao anaty fiara ilay olona dia efa miainga ilay fiara. Na misy ihany koa ny fandraisana olona izay mamo ary indrindra ny tsy fanajana an'ireny arerapida moa izy tsika. Misy ny area ho an'ny taxi be dia misy ny antsoina hoe terminus, ny primus ary misy ny antsoina hoe arerapida. Ny arerapida dia tsy natao handraisana olona fa ametrahana olona ny tena izy. Amina segondra vitsy no hijanonana eo mba tsy ampitohana ny fifamoivoizana eny an-dalambe ny anton'izay.
dia ireny rehetrarehetra ireny tokony ho ajaintsika. Tsy aivina, efa misy ny noty izay navoaka ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna ho fanamafisana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana sy ny fehezam-pitsipika ho an'ny fikoloam-pahasalamana ary ny boky nandraikitra amin'ny fitrandrahana zotra fitateram-bahoaka izay. Trangam-piarahamonina kosa indray any amin'ny faritra dia ny savorivory ny fokon'olona atao amin'ny fokotanin'ny Andrevo a distrika ny Toliara faharoa nanomboka ny sabotsy lasa teo. Vokatry ny fampiroroana izay nataona andian'olona tsy mankasitraka amin'ny fanentarana ny toeram-pitrandrana concombre de mer amina orinasa iray any an-toerana. Nosamborin'izy ireo ny sefokotany tao an-toerana ka niaran'ny fitsaram-bahoaka. Olona 5 hatreto ny voasambotra vokatry izay raharaha izay gaita Andratsiravo. Tsy nakasitrana andian'olona voalaza fa mpindramonina ao amin'ny fokotany Andrevoba, distrika ny Toliara faharoa ny fanitarana ny toerana ahafana miompy sy mitrandraka kazanga na ny concombre de mer ao an-toerana ataony orinasa iray. Vokatr' izany, nenjeny izy ireo ny piasan'ilay orinasa, nosamborin'ireo andian'olona ihany koa ny sefokotany ka niarany ny fitsaram-bahoaka. Dia avy eo rehefa tratran'zareo no fatoran'zareo tady dia nodamodamofan'zareo saka-maty mihitsy azy. Fa nalaky ihany ny intervention nataon'ny fokon'olona sy ny tamin'ny filaminana ka vototra ilay sefokotany fa naratra izy nisy tapaka ny tanany amilan'ny havia amin'ny ratsan-tanany ary misy fivontosana koa ny amin'ny tampondovany ary nahitana trasina kopikopy na antsy be koa ny teo amin'ny vozony. Tonga ara-potoana araka izany ny mpitany filaminana ka nitondra ilay sefokotany ho tsaboina eny amin'ny hopitaly. Omaly, mbola nitoy ny savorovoro, vaky nandositra avokoa vokatr' izany ny mponina ao amin'ny fokotany Andrevo, ankoatra ny vatan-dehilahy miandry tanàna. Lomayaby tiana ay miriaky eny amin'ny ty zafy ay ty valy ay zahay avao tavely totoa manao koa moa ty ilay tena tany toy tena toy na maty zavely reo gao hoeto maty amin'ny fatyatany zaza ka izay zany hafasambara aminareo tokony anjekitsy mba tsinjovo areo zahay fa zahay atoa ambana toy zany tena reraky fa rohoroy masikoro reo masaky basy zao sy ampisinjovika ty ay jalijaly am za tiana ay maliniky naniky zao treriky zahay tebotebantao tsy misy ty ilay tany toy eto ka mba tsinjovo areo zany zahay fa loza raha mahazo anay toy. Atreto, olona 5 no efa voasambotra amin'ity raharaha ity ary mbola manaraka famitorana amin'izao fotoana. Ny taona 17 raha tsy hivina no nahazo alalana avy amin'ny fanjakana ahafana miompy concombre de mer ao amin'ny fokotany ilay orinasa ary nekeny ny fokon'olona. Ny fanitarana io fiompiana io amin'izao fotoana no tsy eken'izy ireo ka mahatonga ny savorovoro ao an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niena hatrany amin'ny 30 isanjato ny tsenan'ny boky eny amin'ireo toerana fivarotana boky nandritry ny fiboana mbola olana ho an'ireo mpanoratra kosa ny fanontana ny boky sy ny famalinana izay filan'ny mpanjifa manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Nanomboka androany araharitra 5 andro etsy amin'ny tokotanin'ny tranomboky pirenena anosy ny tsena ben'ny boky. Michel Aranarjo. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia tsy maintsy mitady hevitra hafa ahafahana misarika ny mpanjifa ny mpanoratra malagasy. Tsy afaka mijanona amin'ny teny iray intsony ny mpanoratra amin'izao raha ny fanazavana. Vitsy izy manjifa fa misy efa manomboka maro ihany izy fa ny zavatra atao fotsiny dia zao manao amin'ny teny malagasy dia asiana amin'ny teny vahiny. Za moa zao tsy dia mifantoka aminay teny frantsay fotsiny fa manomboka fa mamesehatra ny amin'ny teny anglisy ihany koa zay. Dia alafo aloha dia tsy maintsy mametraka foana ianao mba ho amin'ny sehatra maro e. Fa ianao tsy afaka hidy hoe za tsy hanaova tsy teny malagasy dia eo ianao tavely eo sy indrindra ho anay izay hoe anao asa fivelomana ny tony sehatra tony. Raha ohatra ianao zany ka hidy anatin'ny teny anankiray dia tsy ho lafo mihitsy ny bokinao. Miena ny fanomezan-danja ny boky amin'ny teny malagasy. Raha ny antotanisa ny enatra amin'ny 30 isanjato ny tsenan'ny boky eny amin'ireo toeram-pivarotam-boky nandritry ny fiboana raha toa ka ny fanohatra amin'izany ny zava-misy tany Frantsa ohatra. Mametraka aloha zany tsika misy fiten'ny olona moa zay tiavony ianao fa ny olona tsy omeny
mila tezaina amin'izay ny olona satria ny antony raha ho anay manao angano zao dia matetika ianao manao boky angano dia miteny nga tsisy le te frantsay dia izy hoe teny gasy aloha zao fa afaka asiana manaraka izany hoe tiako tenenina hoe satria tsy mihena tsiny koa le olona satria indraindray misy hoe sekoly miteny frantsay ohatran'izany dia atao ahoana ary fa izay no ilainy any am-pianarana ary ny any am-pianarana any matetika manko tena maneriny ray aman-dreny iviny. Etsy ankilany mbola olana goavana sedrain'ny mpanoratra ihany koa ny mikasika ny fanotana ny boky lafo ny fanaovana izany raha ny eto Madagasikara manokana. Velotena ao anatin'izany asa fanarahana boky izany avokoa akoatra ny mpanoratra. Ao ohatra ny trano famoaham-boky, ny trano printy manota boky, ny trano fivarotam-boky. Fantatsika fa sady mahavelotena izy ireny no mamelona mpiasa maro ihany koa. Fa ny mpanoratra kosa raha jerentsika dia indrisy mampalahelo kely violety anilan-dalia. Eo indrindra no zany zava-misy zany no mahatonga ny mpanoratra ho alaim-panahy. Lasa manao edisionna tenany, lasa manao mpivary boky tenany. Zany hoe izy mpanoratra no sady manoratra amin'ny boky, no manota amin'ny boky, no mivarotra amin'ny boky, ary mbola manatitra ny boky any an-davantrano ny mpamaky aza sy any amin'ny birao an'ireny. Nanomboka androany ary farina ny 13 novambra izao ny tsena ben'ny boky etsy amin'ny tokotany ben'ny tranomboky pirenena Anosy, ahitana varotra fampiratiana, seho sy hetsika maro ary tafatafa miaraka amin'ireo mpanoratra malagasy. Zay makasika niny fa ny fiandohan'ny volana teo ny tonga tany Tomasina nitetika Sastar miaro ny tontolo iainana Kopakelatra. Ny orinasa Ambadivy sy ny tombontsolika galana iray any Tomasina no nahazo ireo baka Kopakelatra tamin'izany fanadina. Ny alarobia 3 novambra lasa teo ny Star no nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo baka Kopakelatra ho any Ambadivy tao amin'ny centre de formation Ambadivy izay natrehan'ireo mpiara-miombina antoka Adonis. Baka kolekta ho an'ny olona rehetra mipetraka eto Tomasina zany ty anankiray eto amin'ny galana ty ihany aloha zany no mbola natao ho an'ny mponina rehetrarehetra fa ankoatran'ity zany anisany koa ny fanomezana baka kolekta maromaro miisa 10 eo ho any Ambadivy. Izany hoe izy io fangatahany Ambadivy manokana satria ao Ambadivy rahantsika malala toerana ngedangeda manana mpiasa maromaro ihany koa zareo izay efa fantatra hoe ohatrohatry ny ahoana ny abetsahan'ny tavoahangy plastika ampiasain'izy ireo isan'andro. Dia izay nahatonga an'le hoe any Ambadivy efa misy baka kolekta anankifolo fa fisantarana ihany izy ity hoe baka kolekta anankiray aloha no menay ho an'ny mponina eto Tomasina eto amin'ny galana eto amin'ny Belian Stade no ametrahanay azy. Dia mbola ho avy ny fotoana manaraka hoe miampy tsikelikely mendalana anay baka kolekta. Toy n'izany fanomezana izany dia nisy ihany koa ny hetsika tanàna Komadio no tanterahana tamin'ny tanàna miisa 9 tao Toamasina. Hetsika santatra tany an-toerana no entina nampahafantarana ny tetikasa Kopakelatra sy nampandraisana anjara ny daholobe amin'ny fanangonana tavoahangy plastika manerina ny tanàna ny Toamasina. Rehetra dia afaka mangataka anazy zany hoe ny zavatra tena ilain'ny orinasa Star zany dia mba matetika asa anankiray an'le izy tsy hoe akory ny hoe apetrakitsika an'le baka kolekta dia tsy misy fikarakarana fa tena hoe fiara-miasa akaiky amin'izay ataoko hoe orinasa na ihany koa mety azo lazana hoe association ihany koa afaka miara-miasa amin'ny Star manao fangatahana an'le izy satria araka ny teneniko teo hoe ny tiatsika atao anatin'le tetikasa zany tsy hoe akory hoe mipetraka ilay baka kolekta dia tsy misy miraharaha fa isika mianakavy no miara-mientana ao anatin'le fanadiovana ny tontolo iainana dia ny olona rehetrarehetra afaka manao fangatahana avokoa raha ohatra ka misy maniry manodidina baka kolekta izay ary afaka hiara-hiasa aminay. Ratsahivina natao izany ampihenana ny voka-dratsy ateraky ny fiparitahan'izy ireny amin'ny tontolo iainana ary anodinana azy ho tonga akora fototra vaovao afaka ampiasaina sy tsy mandoto ny tontolo iainana intsony. Hitoetra ny fampahafantarana sy ny fametrahana baka Kopakelatra manerana ny nosy. Ivadika maresaka iraisam-pirenena isika dia tafaverina eto ambony tany ilay astronaute frantsay Thomas Pesquet sy ny namany 3 hafa rehefa niaina
embolana teny anabakabaka tao amin'ny station spatiale internationale fanandina. Tonga teto amin'ny planeta tany alina ireo astronaute miisa 4 frantsay sy amerikana ary japonais rehefa niaina 700 andro tany amin'ny abakabaka. Fatongavana izay nirosy ora 8 no nenoeritreretina. Omaly tamin'ny 7 ora alina no niala tany amin'ilay station spatiale internationale ny capsule Dragon. Asa farany no tanterahany Thomas Pesquet, ilay teratany frantsay ny fakana ny sarin'ny ISS izay nahitana fahasimbahana rehefa niasa nandritra ny 13 taona. Tahaka izao ny sary hita teny amin'ny abakabaka mialohan'ny idirana teto amin'ny planeta tany tamin'ny hafainganam-pandeha 8.4 kilometatra isan'ora. Tamin'izany nahatratra 2 degré Celsius ny maripana nanodidina ilay capsule nisy azy ary rehefa tafidina ho 500 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandeha nivoaka ny parachute ary nitotona tamin'ny ranomasina. Fotoana izay isan'ny mamy indrindra hoy ireo manam-pahaizana ny fahatsapana indray ny fiainana eto ambonin'ny tany. Afaliana saingy miampy fiovana goavana rehefa zatra ny tsingevana nandritra ny volana maro tany amin'ny abakabaka. Mizatra ny pesanteur sy ny fitsanganana indray ary mahatsapa ho mavesatra araka ny fanazavany ireo manam-pahaizana hatrany. Tamin'ity dian'izy ireo ity navita ny fepitoana tsara indrindry Thomas Pesquet hoarina tamin'ireo teratany frantsay namany hatr'izay 470 andro tany amin'ny abakabaka. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatona avao tamin'ity androany diangatranao nanaraka izany soava tsara atao ry tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.